tontolon'ny asa fanaovan-gazety ndray kosa ny asabotsy enina desambra ho avy zao no iroso amin'ny fiodinana faharoa anatin'ny fividianana izay ho filohan'ny olavitra ny mpanao gazety ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara 27 ora mialohan'izany aiza ho aiza ny fanomanana dao raha antsika ny hevitry ny komisiona mpanomana izany. Vonina rehefa mipetrapetraka avokoa ny fiomanana rehetra mifetrihana amin'ny fifidianana ho filohan'ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara hoy ny voamera-pikarakara ny fifidianana. Efa tonga eny anivon'ny birao fandatsaham-bato roa ny fitaovana ilaina amin'ny fiatrehana fifidianana toy ny bilta tokana. Azo lazaina hoe efa tomombana ny rehetrarehetra raha mikasika ny fanomanana fifidianana fiodinana faharoa ho an'ny filohan'ny olavitra ny mpanao gazety zany amin'izao fotoana itenenantsika izao dia efa tonga soamatsara rehefa navoray ny vatom-pifidianana na ny bulletin unique izay ampiasaina amin'ny fifidianana io avokoa ireo birao fandatsaham-bato rehetra miisa 520 manerana Madagasikara tsy misy ny fiovana amin'ireo toeran'ireo Antananarivo manokana moa zany dia etsy amin'ny centre de presse na anivon'ny gazety Malagasy etsy Atsakaviro nanaovana an'izay fifidianana izay mitovy ny ora fisokafan'ny birao fandatsaham-bato manerana Madagasikara amin'ny 9 ora maraina mitovy ihany koa ny ora fikatona amin'ny birao fandatsaham-bato irahan'ny Madagasikara amin'ny 4:00. Anisan'ny nanamarika ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filohan'ny olavitra ny mpanao gazety ny fisian'ny fanoherana ny voka-pifidianana mba ilana ny olana samihafa dia misy ny fepetra ny raisin'ny voamera amin'ny sahana ny fifidianana filohan'ny OGM. Nisy ilay fivorim-be niarahan'ny voamera rehetra manerana Madagasikara teny Maiboaka farany teo tao anatin'io fivorim-be io no nandraisana fepetra ny raisana sy atao hoe torolalana iarahana mba hantsina ny lesoka mitranga teo aloha. Nisy ny torolalana an-taratasy izay navoaka niaraka tamin'ny tantsoroka teknika avy amin'ny namana Fandro Akotondrazaka izay arahantsika malala fa efa manana ny traikefa amin'izany fikirakirana fifidianana izany amin'ny mahasolo tena ny mpanao gazety azy ao anatin'ny senita samy nahazo an'io tahirin-kevitra an-taratasy mikasika ny torolalana ho an'ny fampandehanana fifidianana io ny rehetra mialoha mandritra fotoana ny latsabato ary aorianan'izay sy ny fanasam-bato inona fa dia tsisy aloha ny lesoka zany. Faharoa dia nisy ny fepetra niraisina niaraka tamin'ny fivorim-be io mba hisoroana ny zavatra nitranga tony teo aloha dia tsy hisy aloha zany ny famoahana hoe ampahambokatra vonjy-maika avy atsy na avy aloha raha avy aty amin'ny voamera fa efa niferana ary efa nampahafantarina tamin'ny fanambarana ofisialy avy amin'ny voamera ny hoe amin'ny 12 ny volana desambra no amoaka ny vokatra ofisialy. Mariana fa efa voafito ny mpikambana hafa ao anatin'ny olavitra ny mpanao gazety ary mivokatry ny fifidianana filoha sisa no andrasana dia feno tanteraka mpikambana ao amin'ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara.